Faly miarabanao zay manaraka ny Cool FM sy ny Cool TV amin'izao hariva izao manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny politika mety hivaly alohan'ny farany taona ny vokatra ofisialy eo anivon'ny senita raha toa ka tsy ratsy ny andro raha ny tety andro napetraky ny senita kosa mikasika ilay valim-pifidianana izay dia ny 7 ny volana janoary nanamafy ankilan'izay ny mpitandro ny filaminana fa hoentitra ny fiambenana mandritra ny fotoam-pifidianana indrindra amin'ireo faritra mafana tovy Rakotondravony. Vanim-potoanan'ny orana no anatanterahana ny dingana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena na dia izany azy tsy misy ny aya hono ny senita androany satria dia efa misy ny fomba fiasa mifanaraka amin'izany. Raha nambaran'ny foloan'ny senita nefa dia 17 andro aorian'ny fifidianana no voafatry ny tety andron'ny senita ivoahan'ny vokam-pifidianana raha toa kosa tsara ny andro ka tonga ratim-potoana eny anivon'ny SRMV ny vokatra dia hotratra aloha ny voalondohan'ny taona ny famoahana ny vokatra vonjimaiky. Fa misy amin'ny calendrier maloatra ny farafara zay 7 janvier marsidiso izay no nalainy senita ny oezany senita no zany raha tapaky ny assemblée générale farany teo dia nitazona an'ilay publication zay nizana natao teo mba tsy hoela zany fa le plus tôt possible dia voavoakanay par bureau de vote ihany zany ny vokatra amin'ny premier tour amin'ny deuxième tour présidentiel. Ozy anao hoe miaraka no zany tsy possible ny arahana tsy hiaraka mihitsy aloha zany ny présidentielle sy législative ny fivoahana fa tsy maintsy hivoaka aloha ny présidentielle dia ny législative mbola manana fotoana lavalava raha sy diso zay satria misy ny saisie brute zay ho ataony olonay eny anivon'ny district zay ho alefany mankaty amin'ny senita dia ny aty zany no mandray an'ilay manao an'ilay manana an'ilay vice de concordance mijery an'ilay ao amin'ilay commission de validation et de contrôle dia zay vao afaka mamoaka azy. Mahakasika kosa indray ny fandriam-pahalemana mandritra ao aloha ary aorian'ny fifidianana dia ho amafisina ny fitandronan'ny filaminana any amin'ireo faritra mafana eto Madagasikara. Manamafy hatrany ny tsy fomba sy ny tsy fidirany anaty politika ireto mpitandro ny filaminana ireto. Efa araka ny volaza teo koa dia efa misy fipetrana kosa ny fanamafisana fampitomboana isy amin'ny tany filaminana amin'ny toerana zay eritreretina hoe mafana amin'ny deuxième tour ity. Fanampin'izy fotsiny egamana dia izay atao amin'ny tany filaminana dia manamafy ny engagement nataonay tamin'ny 17 avril. Zavatra nampian'izay koa zany tena tiantsipio anatin'izay dia voalohany indrindra aloha ny fanampianay zany ny asanay anao izay vita amin'ny position électorale aty. Nandritry ny fitondrana fanazavana nataon'ny filohan'ny senita no nilazany fa ny alatsinainy avy izao no atontany lisitra ireo izay afaka ampidirina anatin'ny lisitra fanampiny. Raha dila kosa io fehim-potoana io dia mety tsy ho tafiditra anaty lisitra indray ireo anarana ireo. Eo amin'ny lafin'ny politika hatrany nanantratra sahady ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa ho avy tsy ho ela ifankahita amin'ny vahoaka ny Magro ny tenany tsikaritra nefa fa efa ambety teny ny filoha mpanorona ny orinasa tsiko izany rehefa mikabary eo amin'ny Magro ny tenany mba nomezantoky sy hitazomana ireo mpombazy tsy ala itsy amin'ny Magro. Nambaran'ny filoha teo aloha fa tsy maintsy hiverina ny fankatoavana iraisam-pirenena satria mahatoky tanteraka ny kandidatoanana izy amin'ny fifidianana efa nilazany ihany koa fa ivahy tsy ho ela ny krizy ary hiverina amin'ny ara-dalàna i Madagasikara. Feno 4 taona androany ity filoha teo aloha ity tonga nanotrina ny fidirany mivantana tena ny Magro ireo mpiaradia aminy nanambara fa mahatoky azy tanteraka ny vondrona iraisam-pirenena noho izy vao asa amin'ny fandevenany Nelson Mandela. Nanantranotra sahady ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa ho avy tsy ho ela ifankahita amin'ny vahoakan'ny Magro ny tenany tsikaritra nefa fa efa ambety tenin'ny filoha mpanorona ny orinasa tiko izany rehefa mikabary eo amin'ny Magro izy mba nomezany toky sy hitazomana ireo mpombazy tsy hiala etsy amin'ny toeran'io. Nambaran'ny filoha teo aloha fa tsy maintsy hiverina ny fankatoavana iraisam-pirenena satria mahatoky tanteraka ny kandidatoanana izy amin'ny fifidianana. Efa naindraindrany sahady fa efa tsy ho ela ny krizy ary hiverina amin'ny ara-dalàna i Madagasikara. Hoy aminareo hoe tsy lavo lefina mihitsy sika ary tsy anaiky mihitsy raha tsy tafaverina ny firenena vaniny eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Nitaky ny famerenana tany tandalàna isika, nitaky ny famerenana ny fanajanana lam-panorenana.
Nampananteny ireo pombazy ny filoha teo aloha fa hanao izay ampandaniany ny Dr Jean-Louis Robinson ary koa ireo kandidat solomavam-bahoaka miaraka amin'ny Antokoavana sy ny Ankolafy Ravalomanana. Hoe tonga ny fotoana izay le hotsika amin'ny alalan'ny fifidianana ary amin'ny fomba mendrika sisa hazy koa mahay izy amin'ny fidy ary. Feno 420 taona androany ity filoha teo aloha ity tonga nanotrina ny fidirana mivantana teny amin'ny Magro ireo mpiaradia aminy nambarany fa mahatoky azy tanteraka ny vondrona iraisam-pirenena no izy voasa amin'ny fandevenana any Nelson Mandela. Eo amin'ny ny fampelezan-kevitra mitony fitetezan'ny tanàna ataon'ireo kandidat solomavam-bahoaka ho an'ny kandidat Arjona Randriamalala efa tapitra no tsidiany ary mbola iverenana hatrany ireo komina amin'ny distrika ny Atsimondramona. Arahantsika tahak'izao ny andindiny ny fampelezan-kevitra n'ity kandidat ity. Candidat akaiky ny vahoaka tokoa i Arjona Randriamalala satria tao anatin'izay andro nanatanterahany ny fampelezan-kevitra izay dia efa nandalovany indroa na intelo avokoa ireo komuna 40 ao Atsimondrano. Akadimanga teny nanokafany Arjona Randriamalala ny fampelezan-keviny androany tsy miafina amin'ny intsony ny fiainandrom-ponina ao atoerana ary tsikariny fa mbola olana iray tsy fampiny ny mpampianatra. Iado mafy izahay maître Frama baidirana ro amin'izay mpiasa raikitra. Nitododo tany amin'ny komuna fiombonana indray Arjona Randriamalala. Tsy nataony anjorom-bala ny fokontany nanosy vita na dia toerana sarodalana aza. Ny fitiavana tokoa tsy mahalavy tany. Nambarany Arjona Randriamalala fa hojereny manokana ireo zaza satria ho azy izy ireo no hareny ity firenena ity. Ho fanohanana azy ireo ary dia atolony manontolo ao amin'ny kitapom-bola ny fikambanana fanasina ho fampandrosoana Atsimondrano anampiana ny cantine scolaire ny karamany rehetra rehefa lany solombavambahoaka izy. Namonjy ny andotanjona ao amin'ny komini Tosy indray izy taorian'izay. Tsy olom-baovao amin'ireo mponina eny atoerana intsony ity kandidat ity satria efa fantelony izy izao no nandalo tao Andohatanjona tao anatin'ity fampelezan-kevitra ity fotsiny ary efa nisy ihany koa ny azasoana taon'ny fikambanana fanasina ho fampandrosoana na Atsimondrano an'ireo mponina. Isan'izany ny fanomezana masomboly, zezika, ny fanohanana ireo mpampianatra frame sy ny fanampiana ny setry ny fanatanjahantena. Momba ny fananantany izay isan'ireo teboka 7 mandrafitra ny fandaharan'asa ny Arjona Randriamalala vonina trany izy hiaro an'ireo mponina. Efa misy natomboka izany tany Ambatofotsy ny fampianarana ny olona maimaimpona misy mpahay lalàna mianatra an'izany ataontsika hoe lalàna no fananantany izany. Tena pasika no namarana ny Arjona Randriamalala ny fampelezan-keviny androany. Fen'olona hatreny amin'ny sisin-dalana izay nandalovany na avelom-panantenana trany ireo mponina ny fandaharan'asa natolony izay mifototra amin'ny fahasalamana, fampianarana, famoronana asa, fahandriam-pahalemana, fananantany sy ny sosialy. Voaterina ato minitra vitsy anefa ny lahateny nataony noho ny fandalovany kandidat iray. Andao palalana tompoko. Tena entinareo, mahafinaritra fa zany ny raitsika. Amin'ny volana janoary amonoby antsika ifetsatry lasa tokony. Mamy tokoa ny fiarahana ary nalaina ny saraka tamin'ny Arjona Randriamalala ireo olona tonga nanatrika ny fampelezan-keviny teny Pasika fa dia nanatitra azy hatreny amin'ny arabe mihitsy. Miatraika isa-tokantraminy amin'ny fatapahany jiro matetika ny tsy fiverenana izany raha tsy fotoana ela tsy aoriana ny fangalaran'ireo tariby mitondra herinaratra no nambaran'ny orinasa JIRAMA fa isan'ny antony goavana mahatonga ny fahatapahana tsy ahitamba-olana loatra raha ny eto andrenivohitra ka eto Andrianjilavo. Fiakarana hatramin'ny 500 no mahazo ny tokantrano iray eto andrenivohitra amin'ny fakturany JIRAMA. Tsy fantatr'ireo olon-tsotra sendranay izay antony mazava mahatonga io fiakarana io ary tsy misy fampandrenesana. Itsankilany jiro tapaka lava indrindra amin'izao fanompotoana ny fahavaratra izao tsy ahitamba-olana ihany koa. Ohatra zany ka tapaka io jiro zany na tsy mandeha facture tonga par mois JIRAMA tsy mahalala zany fa volany ihany jirony ihany. Rehefa tsy manatra ny volo ianao ka tonga ny délai tapaka io jiro raha vao tsy matoky ianao farany volana hoe tapitra dia ohatra ny 14 ny farany fandoavana jiro
tonga izy manao relevé tsisy resaka avatapo ty de afaka herinandro zay ianao vao mampiditra vao tafaverina ny jiro mampiady anay tsy mety le izy satria mifamaly am'le olona foana zany ianao hoe iza mampiasa zavatra mahery iza manao zao nefany le avany amin'ny jirama mihitsy zany tsy haiko hoe misy problème ave nambarany tompona andraikitra avy eo amin'ny anivon'ny jirama fa noho ireo mpisompatra mangalatra ireo kabla mitondra ny herinaratra no mahatonga ny fahatapahan-jiro raha ho an'ny taona 3 nahatratra 7 ireo halatra kabla teto amin'ny faritany Antananarivo mahatratra 7,774 metatra ny halavan'ny tarby very tamin'izany izay niteraka fatiantoka hatramin'ny 930 tapitrisa ariary ho an'ity orinasa mpanjakana ity. Zakanareo amin'ny toerana anankiray zany tena hoe androany le kabla very soloan'ny jirama rapitso afaka pitso misy mangalatra dray inona moa zany no azon'ny jirama atao amin'izany zavatra zany ianareo vahoaka mpanjifa tsy mba miara-miasa amin'ny jirama manongotra an'ireny mpanao ratsy ireny zany mpambotry sy fanetribe ny firenena reny zany. Hatreto tsy ahitam-baolana ny halatra kabla raha ny nambaran'ny jirama hatrany. Ny mpitandry filaminana no niara-niasa tamin'ny jirama tamin'ny fiambenana ireo andrin-jiro sy ny fikarohana ireo mpangalatra talohan'ny taona 7 sy 2000. Tsy nisy intsony izany fiaraha-miasa izany taoriana izay antony namporongatra ny halatra tarby tato anatin'ny herintaona izao. Tsy ny tarby ihany anefa fa matetika ireo milina ampiasain'ny jirama amin'ny fanodinana ny herinaratra no tsy maharaka intsony. Mipetraka araka izany ny fanontaniana aiza ny son'ny mpanjifa ny orinasan'ny jirama izay orinasa anitokana mamokatra herinaratra. Ray faingoenina isanjato ny mpanao asa tanana malagasy amin'ny roety sy retapitrisa no mirosa amin'ny fanondranana ny vokatrany antopisin'ny salon de la créativité etsy amin'ny Antanimera ny varitra sy ny industrie etsy Antaninarenina izany nanomboka androany ka mifarana hatramin'ny 14 Desambra ho avy izao izay etsika izay fanadiadiana. Sehatra iona ny mpanao asa tanana sy ny mpandrarany salon de la créativité izay tanterahan'ny Prospéré sy ny CCIA manaprofo ny fahatsarany vokatra malagasy ny fanarahan-penitra amin'ny fandranana mba hisiany fandrosoana eo amin'ny sehatry ny tsena. 700 ny vola miditra amin'ny malagasy any ambanivohitra no avy amin'ny asa tanana. Dia iezana anaraka ny fenitra sy ny qualité zany tokony anaram-penitra mamaly ny fanjifana eto atoerana sy any ivelany dia mampiona zany ireo mpamokatra sy ny mpanjifa zany ny Antenimera mivarotra sy ny industrie amin'ny famoronana voalohany indrindra ilay B2B business to business izy amin'ny teny anglisy zany hoe mampiona an'ireo mpanjifa sy 12 ny arikarena faobe no avy amin'ny asa tanana malagasy ny fahaiza-manao eo amin'ny fidirana ny vokatra eny an-tsena no lahara-pahamehana. Raha ifaingoenina 100 ny mpanao asa tanana no mahita lalana amin'ny fandranana olana mipetraka ny tsy fifehezana ny tontolon'ny tsena. Tsy maintsy mila mamorona ny mpanao asa tanana. Zay zany anisan'ny zava-dehibe nataony Prospéré zany dia nanomety antsoroka n'ireo mpanao asa tananareo ahafahan'ny zareo zany manana ny fahaiza-manao mamorona na le hoe aiforona. Dia zay zany ny antony salon de la créativité ity dia mifandray amin'ny kolotsaina ny fotony zany ireo resaka vokatra ny forononareo tsy vita mamorona moa zany le izy fa tsy maintsy jerena koa zany ny lafiny arabarotra. Dia zay zany ny ataontsika hoe fiarahamonina antoko ny fandarana asa fanoratra na Prospéré miaraka amin'ny Antenimera ny varotra sy ny industrie. Fanamafisana ny dingana idirana mpanao asa tanana eo amin'ny Matianina no tanjony etsika izay maharitra 3 andro etsy amin'ny CCIA Antaninarenina. Ambomelala 12 kilometatra mialana Antananarivo renivohitra no misy azy teteny nisy ny mpifankatia ny raikitra ary nisy nahitana fatin'olona 3 omaly. Misy fandraisana amin'ny resaka faty ve ny fisian'izay tranga izay mivalin'izay entiny Nandriana Rana Johnson. Saika misy asiny avokoa ireo toerana manodidina an'Ambohimailala tahaka an'Ambalafolaka, Ambatokary, ambany andrefana Ambohimailala ary Andranomaisikely. Mampilaza mialoha ireo vahiny mandalo ety an-toerana foana ireo tompo-tanàna ireto mahakasika ny fady. Ohatra amin'izany ny tranganisehoana mpifankatia roa ny raikitra tety. Dia miraikitra eny nareo. Dia hoe zay ngana inona no iraikitra eny. Toy zay hoe hitanareo ny zavatra nisy teny. Dia isako zay zany tsy mijanona mihitsy zany zay no miteny izany.
dia teo indray moa zany dia tamin'ny heritaona n'indrana fatesitesity teo zany moa zany dia nisy maty dia tsy fantatra hoe inona daholo zany ny zavatra niseho teo aloha dia efa zay hoe taminay zany niafatra teto dia hoe tsy mahazo mitondra zezika kisoa nareo a fa fady eo masika aloha be aty antsika fandotoana laza an'Ambohimailala no nahitana ireto faty tetỳ an-toerana raha ny namboarana ireto tompon-tanàna ireto no laviny ankitsirano ny fisiana vonon'olona etỳ an-toerana. Ety aminay zany tena tanàna madio sady milama fa le olona ivelany mihitsy mandoto ny tanànanay ety anariny zareo faty ety izy mody miraikitra dia ohatrany hoe ety aminay zany no tena maloto. Mba tsy sendra alina any Antananarivo zay a dia mandray taxi tsisy mety makatira vao hoe Masinandriana zay zavatra mampalahelo. Toerana mangingina sy mahitana Antananarivo rehetra ety an-tampon-tendrombohitra ety. Antony iray anisan'ny ankafizin'ny olona mandalo sy mitsangatsangana ety izany. Ara-tantara fivezivezen'ny mpanjaka iray indrindra fa Andrinampoinimerina. Manana ny tantarany sy ny lazany teo amin'ny sehatra ny fanajana sy fankatoavana ny maha-malagasy. Ambohimailala dia tanànana zanak'Andriana Andriamasina Valona, zanaka efatra izy a dia ny iray tany Ambohipotsy a Soamanandrarina dia Ambohibe dia Ambohimailala ary rehefa misy ny fotoana zany a dia midina nakany Manazary zany a sy Ambondranandro iny a ny teny Ambohimailala dia ny teny Ambohibe zany moa midina tetỳ Masinandriana dia tamin'ny andro ny Andrinampoinimerina zany a dia lalana Andrinampoinimerina iny Ambohimailala iny a dia misy alohan'ny andena Andrinampoinimerina dia misy ny Andrina ny Sava lalana zany a dia zay a ny nahatonga an'ilay hoe Andrin-dranandro ihany koa zany dia rehefa midina teny ambany teny Manazary ny mponina teo a dia niova lasa fasana daholo moa zany zao amin'izao fotoana izao ny iny. Raha ny finoana malagasy mitany ny razana ary manana fahefana amin'ny olombelona ankehitriny. Izay anton'izay no mahatonga ny fady. Foko maromaro eto Madagasikara no mbola mino sy mandala izany fisiany asin'ny razana izany. Mbola ny toetra foana zany a ireo rafim-pinoana na lafitry ny finoana malagasy nentim-paharazana. Ny finoana fa mbola misy asiny zany atao hoe fifandraisana amin'ny razana. Ary ny razana misy karazany maro, misy ny razana ny eviana fototra ao anatin'ny fianakaviana na ao anatin'ny tarika na ao anatin'ny foko. Fa inoana ihany koa fa ivelany reny mbola misy karazana razana zay manan-kasina ary everina fa atao hoe ohatran'ny hoe razam-bahoaka. Nanontany hevitra ny religiozy mahakasika ity fisiana vazimba sy hery miafina ity ny mpanao gazety ka tamin'izany nalalana fa fanompo-tsampy izany. Efa hatramin'izay na malagasy misy an'ireny zavatra ireny fa karazana fanompony ireny. Miankina amin'ny finoana na tsy erak'izany ny zava-mitranga taka itony na izany aza fa nitsakitsahana ny finoan'ny hafa ny tsy fanarahana ny fady. Pejy fahasalamana tafiakatra sivy ireo olona maty ny pesta ao Soanerany Vongo raha sivy hafa mbola andala-pitsaboana amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao iray ireo mponina avy any ambanivohitra lavitra ny tanàna ireo no namony any toraka izany any amin'ny faritra Moromania tranga izay nahafatesan'ny olona roa avy amin'ny komuna Mangidy distrika ny Kalamavony eo efa anitoerana amin'izao fotoana izao ireo mpitsabo mandray an-tanana ireo marary. Raha ny vaovao farany hatrany efa ahitana ny trangana pesta bubonique ihany koa ao Antsiromandidy vatovato fivinany sy Ikongo. Mitombo ny taremarika azo hatreto raha efapolo ireo maty ny valanaretina amin'ny pesta tao mandritsara tato anatin'ny herinandro izao mandora marary andofo mikoaka no fomba fisehoan'ny aretina. Fantatra fa efa natanteraka fanentanana amin'ireo faritra ireo ny ministera tara ihany anefa izany raha ny fiandraky ny aretina no jerena mipetraka ny fanontaniana amin'ny andraikitra tokony ho raisin'ny fanjakana mahakasika ny politika mazava iadina amin'ny aretina io. Eo ihany koa ny fahatsapatenan'ireo solombavambahoaka izay fantatra fa mitety ny distrika irotsahany avy aiza ny fijeriny aiza moa ny fijeriny tena marary ny vahoaka amin'izany tranga izany. Eo amin'ny lafiny fampianarana fanamavanana ny vesatry ny ray aman-dreny ny fandraisana ny mpampianatra FRAM ao anatin'ny mpiasa-panjakana raha ny fanazavana azy tamin'ny ministry ny fampianarana androany. Lara-pahamena ho an'ny ministera avokoa ireo mpampianatra rehetra manomboka avy amin'ny fanabeazana fototra hatrany amin'ny ambara-pitonga ambony. Tsy tokony hisy ny praiminisitra Mano Regis ny fanimindrana toerana ireo mpampianatra FRAM hitsinjovana ny ray aman-dreny amin'ny fitadiavana mpampianatra misy ny ezaka atao ministera anatsarana ny fanabeazana amin'ny akabeany fanampanazavana. Araka ny hitanareo, araka ny voalaza koa ombinondina na amin'ny alalan'ny
ezaka fanomezana subvention andreny mpampianatra foramina reny na amin'ny alalan'ny ezaka fandraisana andreny mpampianatra foramina reny ho mpiasa-patsakanina raikitra tilo dia tiako mihitsy mba hosoritanareo fa tamin'ity taony ity no mba nisy nandritra ny fotoana maro nandritra ny fotoana maro nisy mpampianatra mihoatra 3,000 no niraisina ho mpiasa-patsakana raikitra eo ihany koa ny fizarana andreny kit scolaire reny ho an'ny mpianatra ary eo ihany koa efisininy hoe cantine scolaire zay fantatra indrindra ary eo ihany koa niezaka amin'ny lafiny fototrafitrasa eo ihany koa niezaka fanarenana andreny sekoly simban'ny cyclone reny ary fanarenana sekoly androandro nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro ny fanabeazana olo-pirenena vandro ny fifanajana eo nivany ankondrana sy ny sekoly fototry ny fiarahamonina tsara rindra io ny loha hevitra ny itondrana izany fankalalana izany dia tsy amin'ny tranoboky pirenena androany eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena kosa indray tamin'ny alalany fisarihana no mamoahana ireo iady amin'ny tompon-daka ny Madagasikara na ny top 8 eo amin'ny baolina lavalava mizara vondrona 2 izy ireo ary ny vondrona A no andrasan'ny rehetra indrindra izay mbola nisy ny fionana eo amin'ny 3FB sy ny Kosfa ity farany izay lavin'ny 3FB tamin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Alamanga farany teo fanadijina. Nivoaka ny tety andro ny top 8 ho an'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara ho an'ny baolina lavalava tamin'ny alalan'ny atsapaka no namoahana izany izay mizara vondrona 2 izy ireo ao anatin'ny vondrona A ahitana ny B7 3FB Kosfa ary Manjakaray ao anatin'ny vondrona B kosa ahitana ny Boakely Manohatra Tapamaitso na ny Akady fotsiny Tam Mavetsy Anosy ary ny ekipa ny commune Antananarivo Renivohitra. Eo amin'ny andro voalohany dia ifandonany B7 sy ny 3FB raha ny Kosfa sy ny ekipa ny Dakar toraka izay ihany koa ny fionana eo ny Boakely Manohatra sy ny Tapamaitso Avetsy Akady fotsy ary ho farana ny fionana eo amin'ny Tam Mavetsy Anosy sy ny Iarivo Rugby Club. Eo amin'ny andro faharoa kosa indray dia ny B7 ka ikatroka amin'ny Kosfa 3FB kosa ifandona amin'ny Dakar araha ny fionana ny Boakely Manohatra sy ny Tam Mavetsy Anosy ary ho farana ny Tapamaitso Avetsy Akady fotsy sy ny Iarivo Rugby Club. Eo amin'ny andro fahatelo dia ny B7 ka ifandona ny ekipa ny Dakar ny ekipa Ngiandrina kosa ikatroka amin'ny Kosfa ny Boakely Manohatra ifandona amin'ny Iarivo Rugby Club ary ny Tapamaitso Avetsy Akady fotsy ifandona amin'ny izay ny Tam Mavetsy Anosy izay ny fandaram-potoana ho an'ny tety andro amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara ao anatin'ny top 8 eo amin'ny taranja baolina lavalava. Eto am-pamaranana dia asiana sady ianao ao tokantrano anaraka amin'ny vantana ny fandaharana MKH na Mikolo Efitra eto amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM Marapitso aorian'ny fampalalam-baovao loha hevitra hodinina amin'izany ny mahakasika ny fifandanjahan-kery eo amin'ny parlement amin'ny Repoblika fahaefatra candidat solombavambahoaka efatra araka izao hitantsika amin'ny sary izao no ivahiny amin'izany dia Fidèle Razarapiera candidat laharana fahatelo ao amin'ny boriboritany faharoa Rasolonirina Eli candidat laharana faha 20 ao Tsimondrano Germain Rakotonirina candidat laharana faha 20 ao amin'ny boriboritany fahadimy ary Olivier Randria Mananjara candidat ny fikambanana Maumont ao amin'ny boriboritany fahadimy ihany koa. Tapitratreto ny fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo FM mankasitraka anao nanaraka Kolo FM sy ny Kolo TV mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.